irantsika fandaharany radio vaovao maso atolotry ny zandry no tiavan'i Jeso Kristy voary hasina. Inefa tiaraka izay fikirarenao izay ato anatin'ny fandarina Bokikira16 no ifampitantanana aminao ankehitriny. Tonkira anankiray vaovao indray no raisika ato anatin'ny fandarina amin'ity anio ity fa milohan'ny zavatra rehetra andao ary isaotra ny tompo isika. Mankalazanao izay Andriamanitra mame voninahitra anao fa ianao nahary anay, ianao nahatoy izao anay eny fahasoavanao sy famindraponao mbola afana miaraka tanatin'izao fandarina Bokikira-tsika izao indray ankehitriny. Manatrefeno anay ianao mba tsy ho fahazaranao anay fotsiny ary indrindra Andriamanitra mba tsy ho hanala fahanginana ao anay tokoa ireny tononkira nataonao any am-pon'ny mpanomponao ireny fa mba tena andraisanay ihany koa ny hafatra izay tianao ampitaina aminay amin'ny alalan'izy ireny. Mba tsy ho fahazaranao anay fotsiny Andriamanitra nandraisanay ny hafatra izay tianao ampitaina aminay amin'ny alalan'ny tononkira nataonao any am-pony ireny mpanomponao ireny. Dia misaotra indrindra Jeso Kristy io. Amen. Amin'ity an'ity ary dia ny Antsan ny Fifohazana Analamahitsy no andeha araka amintsika. Ndeha atolotra alinao aloha ny hira ary izay dia ho raisika avy hatrany ny tononkira. Sana
vokirantsika amin'ity ny lohateny teny hoe Ianao Jeso. Ianao Jeso. Andiny voalohany ary. Andiny voalohany. Ianao Jesosy no itokiako. No itokiako. Eo akaikiny eo Ianao irery koa. Ianao irery ihany koa. Midina andalana no antenaiko. No antenaiko. Hitantana. Hitantana ny androm-piainako. Ny androm-piainako. Izay ny andiny voalohany. Ianao Jesosy no itokiako. Ianao irery ihany koa no antenaiko. Hitantana ny androm-piainako. Isanandiny avy hatrany isanandiny. Mba manana aniza. Mba manana aniza. Mba manana aniza. Itokiana. Itokiana. Moa. Moa. Ty zaho. Ty zaho. Midina andalana. Afa-tsy Ianao. Afa-tsy Ianao. Jesosy. Jesosy. Ilay nahary ahy. Nahary ahy. Izay ny isanandiny dia averiko aminao mba manana aniza moa aho. Mba manana aniza itokiana moa ty zaho. Afa-tsy Ianao Jesosy. Ilay nahary ahy. Nahitra ny andiny faharoa ary andiny faharoa. Raha misy aza ny aretina. Ny aretina. Mafy izay mamely ahy. Raha misy aza ny aretina mafy izay mamely ahy. Midina andalana. Ianao Jesosy. Ianao Jesosy no antenaiko. No antenaiko. Fa mahay manasitrana
ahy, ahy. Aferiko izay andiny faharoa izay a. Raha misy aza ny aretina mafy izay mamely ahy. Ianao Jesosy no antenaiko fa mahay manasitrana ahy. Andiny fahatelo. Andiny fahatelo. Na misy aza, na misy aza fizahan-toetra, fizahan-toetra na fitsapana, fitsapana mahery vaika dia tsy ataoko, dia tsy ataoko hampihemotra ahy, hampihemotra ahy eo aminao. Na misy aza fizahan-toetra na fitsapana mahery vaika dia tsy ataoko hampihemotra ahy eo aminao. Zay ny tononkiratsika ny mikalo azy dia ny Antsan Fifohazana amin'ny FJKM Analamahitsy. Ndao aloha averina aminao ny hira, aorian'izay ho averina aminao hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany tononkiratsika. Namu
ataoko ampenosay eo amina bamanananiza itoky namotizao afatsy anao jesosy lay laria bamanananiza itoky namotizao afatsy anao jesosy lay laria Ianao Jesosy, Ianao Jesosy no itokiko, Ianao riry ihany koa ampenaiko hitantana ny androm-piainako. Mba manana niza itokiana moa ty izaho, afa-tsy ianao Jesosy lay nahary ahy. Raha misy aza ny aretina mafy izay mamely ahy, ianao Jesosy no antenaiko fa mahay manasitrana ahy. Na misy aza fizahan-toetra na fitsapana mahery vaika dia tsy ataoko ampiemotrahy eo aminao. Antsan Fifohazana. Andao tokoa hoe Jeso Kristy irery ihany no itokitsika, izy irery ihany koa no antenaina hitantana ny androm-piainantsika. Fa mba manana niza itokiana tokoa moa tsika hafa Jeso Kristy ilaina hary atsika. Ka andao hiara hiteny amin'ny apôstôly Paoly isika araka ny Romanina 9:5-10 manao hoe: iza nasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrana sa faninjehana sa mosary sa fitanjana sa loza sa zavatra? Araka ny voasoratra hoe: fanony aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry vonoina no fijeranay, kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandrisy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Hoy ny 9:30 sy ny 7:30. Dia tsisy ahasaraka antsika ary tsy hampiemotra antsika tokoa amin'ny firaisana amin'ny Jeso Kristy izany. Izany etaeta ny fonay Andriamanitra, fa na inona fizahan-toetra manjoanay, ary na inona na loza na sabatra na faninjehana na tsy fisiana na inona tokoa dia tsisy ahasaraka anay amin'ny fitiavanao Jeso Kristy. Azony mafy izahay fa tsy mahatananao dia afanao mandrakariva ilay finoana, ilay fitiavana anao aty anatinay. Misaotra Jeso. Amen. Izay ihany koa namarina amin'ny bokirantsika tamin'ity androany ity izay mbola afaka andefasanao mandrakariva ny sosokiranao, iantsonao ny laharana 033 14 792 08 033 14 792 08. Na ihany koa raha message no alefanao dia alefanao ny message privé MP zany Messenger na Facebook VoaharyHasina. VoaharyHasina teny anankiray izay. Dia sa moa tainy tomontsika rehetra ary.
andropiainako Ianao Jesosy no itokiko Ianao irery ianiko no antenaiko itantana ny andropiainako Pamanana niza itoky namotiza afatsy anao Jesosy ilay nariay Pamanana niza itoky namotiza afatsy anao Jesosy ilay nariay Misy aza ny aretina mafizay mameny ay Ianao Jesosy no antenaiko fa may manasitrana Misy aza ny aretina mafizay mameny ay Ianao Jesosy no antenaiko fa may manasitrana Pamanana niza itoky namotiza afatsy anao Jesosy ilay nariay Pamanana niza itoky namotiza afatsy anao Jesosy ilay nariay Misy aza fizantoetra na fitsapana maherivay de tsy ataoko ampemotray eo aminao Na misy aza fizantoetra na fitsapana maherivay de tsy ataoko ampemotray eo aminao Pamanana niza itoky namotiza afatsy anao Jesosy ilay nariay Pamanana niza itoky namotiza afatsy anao Jesosy ilay nariay Natolotra antsika teo ny Bokikira16 fandaran'ny radio Voaharymaso niarantsika tamin'ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy VoaharyHasina